antsofarany ataon'Andriamanitra. Na dia voaroaka avy tao am-paradisa aza Adama sy Eva dia mbola nanana fanantenana hatrany. Andriamanitra nanome ny odi-biby novonoina mba hanaronana ny fitanjahana izy ireo tamin'izay fotoana izay. Fa mihoatra noho izany dia nampanantena ny rano zanak'ondron'Andriamanitra handrakotra ny fahotana izy raha mibebaka sy mandray an'i Kristy. Ny fanontaniana goavana zany manomboka hatreto dia ny hoe handray ny fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ve ny olona? Ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? Hoy ny voalaza amin'ny Hebreo 4:7. Ny tantara mahatalanjona vao nyrenesintsika teo dia marina ary mahakasika ny rehetra, ny tsirairay amintsika mihitsy. No fanirian'ny Satana hitovy amin'Andriamanitra sy ny tsy fahatokiany Adama sy Eva dia tafalatsaka amin'ny toerana mampidoza isika. Amin'ny lafiny iray dia nomen'Andriamanitra tombontsoa isika, tombontsoa manokana azo indray ilay edena fa izay. Etsy andanin'izany anefa raha vao avelantsika ho votsitra dia ho lasa andevon'ny Satana isika, ka ho levonin'Andriamanitra miaraka amin'ny fahotana amin'ny fanadiovany an'izao tontolo izao ho afaka miota sy ny vokany. Ry havana, izao ny fotoana mety indrindra handraisanao fanapahan-kevitra ho an'i Jesosy. Tsy misy mahalala ny fiam-potoana iainantsika eto amin'ity tany ity. Mety hifarana tampoka anie ny fiainanao e. Nataon'i Jesosy ho zava-dehibe ny hasambatra anao ary ny fitiavany anao ny nanosika azy hanokatra ny lalana, handosirana ny fandringanana tsy maintsy ho avy. Ny any angatahany aminao dia ny handray azy ka hibebaka amin'ny fahotanao. Amin'ny alalan'i Kristy dia afaka handray ny fahasoavana sy hanana fo vaovao ianao ka hitovy toetra aminy. Ny mampalahelo dia tadiavin'ny Satana mandrakariva ny fomba rehetra hanakanana anao, tsy handray ny fanomezam-pamonjena maimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Ampiasain'ny Satana ny fiahiny izao fiainan'izao ny fitiavam-bola ny rendrarendra mba hanakanana anao tsy handray izany famonjena izany. Ny zava-dehibe indrindra nefa dia ny ahazoanao fiainana mandrakizay. Zao mantsy, raha tsy misafidy an'i Jesosy ianao dia efa nisafidy an'i Satana raha teo. Na dia nitondra fahoriana sy fahafatesana mahatsiravina aza, nisafidy mahonena nataon'i Adama sy Eva dia manana tombontsoa ny handray fanapahan-kevitra tsara indrindra ianao ankehitriny. Omen'Andriamanitra fiadanana mahafa-po ny faniriana lalina indrindra ao amin'ny antofanainao ianao. Dia fifaliana ioaranao ny fitsapana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny fanirian'Andriamanitra miredareda indrindra dia ny hamonjy ianao sy ny arahanao aminy any am-paradisa, any amin'ny fiainana mandrakizay. Saingy ianao ihany no afaka misakana anao tsy ho any an-danitra. Safidinao ihany zany. Zao ankehitriny izao aza dia afaka mandray ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy ianao raha ekenao zany. Manasanao anonona izao vavaka tsotra izao ka handray ny azon'i Jesosy aminao. Manasanao avy hamerina izao vavaka izao. Ray malaza eny an-danitro manampina anao ampanetrehetena ao ankehitriny. Magataka famelana Tompo, miaiky aho fampanota, nandika ny lalanao masina. Ary fantatro fa fahafatesana ny taminy ota. Inoko fa nijary sy maty teo ankazo fijaliana Jesosy Kristy noho ny fahotana. Inoko fa nitsangana tamin'ny maty izy ary ekeko mpamonjy ny tenako manokana. Ka manomboka izao dia omeko anao ny foko ary ekeko Tompo ny fiainako ianao. Mamela ny eloko rehetra Tompo ary aoka ny fanahinao masina hanampy aho hanatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainako, eo ampiandrasana ny fiavianao tsy ho ela eny ambony lanitra. Misaotra anao noho ny fitiavan-dehibe izay nataonao aho ary ekeko ny fanomezanao dia ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.